nanomboka androany kosa ilay hetsika arabaritra karakarain'ny Madavision dia ny la grande prix de Madagascar izany noho izany andro voalohany efa tazana maro sady ireo mpiatsena teny atoerana teny vonona akany anjara ao anatin'ity hetsika arabaritra ity. Navorim-pitsidika maro ny andro voalohany nisokafan'ilay hetsika la grande patrie de Madagascar izay hikarakarain'ny Madavision. Ny sokatra marain'io ho tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina tokoa ity hetsika isa 3 volana ity. Dia ny fiverenandreo ataontsika hoe animation lehibe maro isan-karazany. Izy ireo moa dia any amin'ny faraparany herinandro ihany no tena isy zany hoe ny asabotsy ny alahady dia isy ny ataontsika hoe filatroana miaraka amin'ireo mpilatro amin'ny fitondrana akanjo zany ireo entana izay amidin'ny mpivarotra bimo accessoire moa zany amin'ny ankapobeny ary isy ihany koa ireo karazana concours maro isan-karazany izay izarana loka maro ihany koa ohatran'izay. Anisan'ny zava-baovao ato amin'ny grande patrie ihany koa ny fisian'ilay cinéma extrême 12D izay ato zany nanaovan'ny mpikarakarana azy io ny lancement n'izy io. Mikasika ny fampiratiana grande patrie de Madagascar manokana dia mbola mpanohana ofisialy ny hetsika ry zareo avy eo amin'ny microcrède. Manoloana ny amaroan'ireo mpitsidika dia lansady ny entana ho an'ireo hoatra mety sasany isan'izany ity hipivarotra fitafiana iray ity. Dia fomba fidelize anareo client dia faharoa manaraka an'izay ny karazan'entana atao mankafizintsika dia tsy hitanareo any mpivarotra confirmeny ianao androany dia raha tsy tongava fa misy anjaranao foana ao fa izay ny teneniko hoe tongava aloha foana satria izay tonga voaloha no mahazo soa. Amidy varoboba tokoa ny entana mandritra ireo 5 andro isiany ilay hetsika la grande patrie de Madagascar toy ny boky fianarana manao sakafo amin'ny fomba malagasy. Misy tolotra vaovao zany navoaka anay dia ny sakafo malagasy zany. Ity zany atao anatin'ity sakafo boky impronty mag ity dia misy resety 7 izao ary ao anatin'ity misy ny tena sakafo malagasy tokoa izy ity ahitantsika ny henakisoso ravitoto tena nahandro gasy zany misy ny ropatsa, misy reny karazana ro mazava, misy ny resaka momba ny henakisoa gana sy ny karazany. Ireo entana ilaina amin'ny andavanandro no atolotra mpitsidika anisy la grande patrie de Madagascar araka nambaran'ny Madavision. Arahy maso akaiky ny fampiarana ny fianambidy ary ny antso ireo mpividy ny Madavision anao tatitra raha toa ka tsy voady zany.